Ankasirikanao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ity fandarana dinika ity indray fotoana izay andrasana vahiny eto amin'ity onjapeo sy ny fahitalavitra ity resahana ny toetra ara-pirenena ny vaovao mafana eto amin'ny firenena vahintsika voalohany ao anatin'ity fandarana androany ity Andriamatoa Razanadrakoto Erinena Solofo sekretera jeneraly ho an'ny fikambanan'ny mpampianatra sy ny tale tsy miankina ao anatin'izany sehatry ny fampianarana izany filoha ihany koa ho an'ny tanora tiako i Madagasikara eto amin'ny faritra Analamanga miarahaba anao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarahaba namana Germain ary miarahaba ny namana Rivo koa amin'ity fandarana manokana ity ary rasosady ary tokony hiatritra amin'ny farantsika. Ny vahintsika faharoa de Andriamatoa Rivo Arvelo Ramanatsoa tanora no sady olo-pirenena tsotra mpanaraka ihany koa ny toetra ara-pirenena moa zany mpanara-baovao miarahaba anao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS indray. Faly miarahaba anao indray namana Germain miarahaba anareo eto amin'ny MBS télé sy radio ihany koa de manararaotra kely miarahaba antsika rehetra na tratra ny taona vaovao araka amin'ny 2024 de ny rarina de mba hitondra soa ho antsika ny ity taona ity indrindra ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy de miarahaba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka manaraka izao fandaharana izao. Asaina mpanajany ianao mpijery anaraka hatramin'ny farany adihevitra izay iarahana eto io mpanatanteraka ao anatin'ny toetra ara-pirenena sy ny zavamisy eto amin'ny firenena ny fandarantsika amin'ity androany ity teboka voalohany horesantsika angamba ny makasika n'ilay raharaha volamena telo amin'ny fitopolo faingo 10 kilao izay tratra tatsy Afrika Atsimo fa mafao be ihany ny resaka makasika an'ity fanondranana are-pirenena antsokosoko ity mivantana be ngamba ny fantaniko hoe ahoana ny fomba fijerinareo ny fiahin'ny fanjakana an'izay resaka hoe fanondranana antsokosoko ny are-pirenena izay eo ihany koa hoe ahoana ny fomba fahitanareo ny andraikitra raisy ny fanjakana makasika an'ity sy ny famoambo avao manoloana ny tira raha ity. Ya vaovao mafana be amin'izao fotoana izao zay makasika ny volamena telo amin'ny fitopolo faingo 10 kilo zay ny fantaninao hoe ahoana ny fijerinareo anazy voalohany indrindra aloha ny zavatra ohatriny io arena kibon'ny tany ohatriny io tsy mivoakavoaka fotsiny fa tsy maintsy nisy namoaka io ary irahantsika malala fa ny famoahana an'izany de tena manahirana raha ohatra olotsotra no mamoaka an'izany amin'ny faritra misy eto Madagasikara misy atsika dikan'izay raha mijery an'io zavatra io tsika dia hatretolotsika mbola miandro hoe ahoana ny toyany ny makasika anazy io fa mampalahelo moa zany de ny hoe atao lasibatra foana ave ny are-pirenena ary irahantsika malala matoa izy mivoaka tsokosoko zany tsy mangarahara ny voany teto dikan'izay misy olana goavana be ao arinan'izay. Ao anatin'izay indrindra mantsy mahatonga na mametraka hoe aminareo ve zany inona ny fomba mety hoe natafavoaka an'izay volamena zay mety tonga ho azy ve? Zavatra rehetra ngamba namana Germain aloha de mino fa tsisy tonga ho azy zany sady ny resaka eto de resaka are-pirenena volamena telo amin'ny fitopolo faingo 10 kilao zany zavatra mavesatra zany tsy zakandray amintsika telo lahy zany na misy sandry any raha sasany amintsika ka indrindra ny mahagaga satria izao mahagaga amin'ity zavatra ity raha natsikaritsika raha mijery ara-pirenena mantsy de tsy maintsy mijery ny lasa sy ny tamberina rehetra aloha fahana miteny hoe aiza marina ny tena fahamarinana aiza marina ny tena tomponantoka amin'ny zavatra ohatran'izao satria fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy zao zavatra zao amiko aloha nanomboka oviana teto amintsika nisy an'ity resaka bizina ny fitenitsika azy resaka bizina ataony mpitondra fanjakana ity bizina amin'ireo are-mpanjakan'ireo inona ny tena reny vahoaka malagasy arena misy eto amin'ny firenena malagasy bois de rose ny volamena ny vanille zavatra ohatran'izany zany zavatra tena hoe vokatra eto amintsika zany zavatra hoe arena kibon'ny tany sy zavatra ambolena eto amintsika tokony apidi-bola lehibe ho an'ny firenena de mahagaga tsy fifandravatra koa le izy satria izao voatsikaritra de raha nandingitsika tany amin'ny taona fitondrana tetezamita tany amin'ny taona 2024 tany de efa nalaza zany resaka fandrana tsokosoko ny are-pirenena zany bois de rose nisy ny volamena tamin'izany tetezamita moa ny tamin'izany
de avy eo tonga amin'ny fitondrana era Janoary Mampianina filohan'ny repoblika na tsikarisika efa nangingininy ary nisy ary fotoana nanenjehana ireo olona hoe mpanao an'ireny zavatra ireny de miverina indray tsika zao a fitondrana 2024 izy mitondra amintsika zao tsy mitondra teteza mita ve de zay ny ataoko tsy fifanjifin'ny zavatra io fa ny olona efa mpanao azy hatramin'izay any a no mahita lalana sy mahay ny hevitra rehetra afahana manao an'le izy de izy io fa miverina sady mahagaga de izao raha zavatra kely ohatran'izany a tsy hoe zavatra kely ohatran'izany fa raha zavatra kely amin'izany zavatra zany amin'ny volamena ataoko hoe ny gramana volamena zao namana Germain raha mora indrindra ngamba ataoko eo amin'ny 90 000 ariary eo gramme zay a ny kilo zany a 900 000 ariary de côte io amin'izay 73 kilo 4 milliards de milliards zany volam-bahoaka io zavatra io de maninona no atao ohatr'izao le vahoaka malagasy tsika zao anatin'ny fahasairana ny vahoaka avy niaraka ny coronavirus zao tsika anatin'ny haitany a tena mikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy mila famonjena mpitondra fanjakana nefa atao tsy any mamaika fa io biziny io de mahagaga de izy avy a no olona tompona andraikitra na tafavoakany io taizy io ny ainga teto Antananarivo io ny ainga eo amin'ny aéroport de Madagascar misy mipafy ao misy ny douane ao misy ny ACM ao izy eto amin'ny firenena izy amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena no afaka ny manome autorisation na vol amin'izao fotoana zao na jet privé satria tsika efa fantatra fa tsisy ny vol mifamezivezy amin'ny firenena ny ivelany noho ny Covid-19 de zany hoe de isalasalantsika isalasalana e vahoaka fe ny teny fa nareo tompona andraikitra nareo lehibe ao amin'ny fitondrana ny tompony io zavatra io fa rehefa tratra le izy a de zao ny ataonareo ny olona majinika ny pilote nitondra mpiasan'ny STA sy ny olona rehetra ry a ny tonga de alefanareo ny tamora inona ny anton'izany fa tahoranareo mpitondra fanjakana io idio aloha reo olo reo satria raha vao misy ny raikitra ny tabataba reo olo reo tsy maintsy amoaka voalohany io le hoe raha maty matesa raha avana tsy maintsy iteny izy hoe ianona ny tompony ty de maninona no atao an'izany izy fa zay mangataka alefaso mifamitorana ary alefaso aingina fa efa misy reo ny tratra de avoy le ozy izy ministra teo aloha zay anaty tambazora serasera avoy le big boss ny zavatra io fa azany olona majinika sy nirakiraka foana no atao ohatr'izao raha ny vaovao azy farana moa zany de hoe olona valo aloha zany hatreto no nampidirina ponja mahakasika an'ity raha ity a raha tsy aivina ihany koa nefa raha somary nanomboka nafampana ny raharaha bois de rose teto amin'ny firenena de niarantsika nentany zavatra nisy a teny Antananarivo ny famaizany ONE izay hatramin'izao moa zany mbola tsy fantatra hoe atraizany fanadiadiana mahakasika an'io zavatra io a raha ampahafantarana tsotsotra ngamba de hoe ny ONE isan'ny tazona ny antota taratasy mahakasika ny famoahana zavatra tahaka an'ireny eto amintsika amin'izao fotoana izao a mety misy hoe mpitondra fanjakana ve tafiditra ao anatiny ty resaka ty raha ny fahitanareo anazy satria raha ny zavatra tsikatra zany de hoe miezaka manodikodin-dresaka be ny fitondra fanjakana amin'ty raha ity raha ny hevitry manokana zany raha mijery mahitsy sika dia tsy maintsy misy mpitondra fanjakana ao anatin'io satria araka ny tenen'ny namana teo hoe tsika nge am'izao tsisy fifampivezena ny mikatona ny seranam-piaramanidiny fa maninona am'izao mitsika miteny zao misy mbola tafavoaka zay dikan'izay a misy olona ao zay ao anatin'ny fanjakana no miara-miasa am'zareo mamoaka an'io araka ny teneninao teo hoe ny tompona andraikitra jereny trano mbola mainy trano iza ny tompona andraikitra io zany iza manao ny enregistrement rehetra ny zavatra mifamezivezy eto Madagasikara mahakasika ny arena kibon'ny tany dikan'izay a misy olona ao a ary tsy afaka miala am'zany tsika satria raha izavy zao andeha hoany Amalia de tafavoaka avy izay mahatonga ana miteny hoe misy tompon'antoka an'io ao anatin'io ary izay nangatahany vahoaka malagasy araka ny tenen'ny Namanarivo ato hoe avoay ny marina rehetra aiza ny marina mahakasika an'io a fa aza vilivily le izy rahantsika malala raha araka ny tenena teo raha ataontsika ny compte madinidinika dia ao anatin'ny fahasiarana antsika zay efehan'ny coronavirus ny ahitany sy ny tariny ataovy mangarara indray ary io zavatra io avoaindray marina an'io apioan'ny olona sahirana am'izao fotoana fa ny mampalahelo zao a mandeha io de zao mafana be io fa rehefa kelikely fa mandeha ny fanadiadiana de fa hoe mandeha ny fanadiadiana de araka le film mandeha hoe à suivre manaraka andray tsika miona mbola mahakasika an'izay raha zay ihany ny tiako resahana faraparany angamba mahakasika an'ity raha ty de ny hoe ny zavatra misy a
de raha tsika mahita ny fangatahany fitondram-panjakana malagasy zany ny amerenana ireo olona voaroiroy zany makasika ny tiraraha ity eto Madagasikara mety misy antony ampadika manokana ve ny fomba fijerinareo an'izay sa hoe inona ny mety ho antony zay amiko aloha antony lehibe ho andry zareo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo olona rehetra voakasika io zavatra io satria ninona ho lazaina ninona ho lazainareo ao amin'ny fitondrana de ny tenako de sa manizingizina aloha fa tsy maintsy olona avy ao aminareo no nanao an'io zavatra io ary tsy olona kely tsy olona majinika ary fa tsy maintsy olona manam-pahefana zay aloha voalohany indrindra de averiko le valiko le fanontaniana tena mana Germain hoe misy antony ve zay misy antony lehibe tokoa zay satria izao inona no mahamaika hoe ampidio aty ireo olona ireo any Afrique du Sud izy ny tratra mananjo tanteraka ny fitsarana any mananjo tanteraka ny firenena any anao ny fanadihadiana rehetra ao mahakasika an'io zavatra io satria teo amin'ny territoire n'io zavatra io ny tratra alao izy hiasa amin'io fa mahatonga izy hoe ampidio aty aingana de izao tsy fantatray alao ataoko hoe zay tsy maninona tsy fantatra hoe iza mpitsara ao iza andeha ho resahanao ahafana mamoto sandretina makireto raha ao ny andeny enquête-ny io mino tanteraka fa mivoaka daholo marina rehetra eo ary fantatra daholo io hoe iza marina ny tena ekipa ao anatin'io zavatra io iza lehibe any hatraiza ny faran'io zavatra io fa aloha ampidiana aty fa aty mantsy mbola azoko tenenina hoe hatreto ihany ny ataonareo rehefa eo ataontsika ohatry ny fomba mahazatra io fa hoe mahagaga raha tena manao marina reo fitondram-panjakana de ty misy fangatahana ray ataoko aminareo avoay marina momba ny bombo sucette avoay marina momba ny écran plat avoay marina makasika an'ity volamena ity fa reo zavatra rehetra reo zavatra miatra amin'ny fiainam-bahoaka daholo reo satria volam-bahoaka nahodinkodiny reo tsisy hita amin'ny vahoaka amin'ny fiafaran'ny fahamarinana hoe iza marina ny tompona andraikitra fa ahodikodinareo any le izy satria inona ny antony satria nareo ihany le izy de tsy te ho afa-baraka nareo fa raha tena tia tandrazana nareo tia mivahoaka malagasy nareo milaza nareo fa manao marina eto amin'ny firenena de avoay marina tompoko raha zavatra misy moa zany de ny hoe miezaka mafy zany ny fitondram-panjakana zany manadio tena imasom-bahoaka angamba raha tokony mivantana kokoa mahakasika an'ity raha ity fa na tiatsika na tsy tiatsika de ahina ihany koa ny resaka fifandraisana amin'ireo firenena any ivelany ho an'ny Madagasikara amin'izao raha izao satria raha ny vaovao azo tamin'ny faran'ny herinandro de efa nisy firenena hafa voatontonona zany isan'izany Mali mahakasika ny ity raha ty hoe volamena ny Mali avy any Mali indray io fa tsy avy eto Madagasikara mety anao ahoana ny situation Madagasikara eo amin'izay sehatry ny resam-pirenena zay raha toka hoe misy ny gaboraraka sy ny kitoto ataon'ny fanjakana mahakasika ny raha ity raha tsika malala aloha zany fa betsaka ny atandrevaka ary tsy eto Madagasikara ihany fa hita raha tsika malala zany zao fa ny atandrevaka sy ataon'ny fitondrana ankehitriny de efa miapaika hatrany ivelany ny zavatra ohatry zany dia voamay anaovan'ny firenena vahiny tsisy dikany atsika satria tsy misy ny famatorana matoa zany ny zavatra miseho ahoana moa zany androany milaza fa volamena avy eto Madagasikara le izy vetivety eo indray le izy de hoe avy amin'ny Mali iza marina ny tena tompony ary maninona le matoa efa fantatra daholo misy olona maromaro efa voatononao misy malagasy ny be da be ao de mbola misy milaza le izy fa avy amin'ny Mali za metsy fanodikodonana saim-bahoaka fotsiny tsy atsika indray io fa diso kely fa ny zareo indray dikan'izay efa misy zavatra hodikodina sahady eo zany ary izay miteneniko hoe vao maitry mipetraka le valeur antsika malagasy tsika fa firenena mahantra de vao may ampahatrana tanteraka mahakasika an'izany zavatra zany satria misy zavatra sady zany zao hita ao anatin'izay hoe misy zavatra takomanao mba tsy tohizan'le enquête tsony ve de borkeny eo tsy atsika indray io fa Mali de am'izay misalasala le firenena zay natratra le izy nefa voaporofo ange fa misy malagasy eo anatin'le izy de zay no mampalahelo hoe raha ny fifandraisana iraisam-pirenena zany de atoato zany tsy atoky atsika tsony mihitsy ny firenena zay manampy atsika satria misy ny tsy famatorana ao anatin'ny fitondrana maninona le izy mialabala foana amin'ny zavatra misy fa rehefa io no marina de avoainy marina rehetra eny ary raha tsy evina moa zany mahakasika an'indra raha iny de ny secrétaire général miadidiny gendarmerie moa zany de nilaza hoe efa misy indimy tamin'ireo olo reo zany no tratra tamin'io raha io ahoana fomba fahitanao an'izay rivo zay le izy efa nisy indimy efa dimy amin'io izy le izy fa teto vao tratra zay le izy de mahagaga de izao fantana le izy hoe dimy amin'io fantana zany fisy le efatrako ao nefa tarinao hoe dimy le izy raha tsy hitanao ny efatra
de 4 gramy reo sa 4 kilo daholo reo efatra reo de efa tany amin'ny voalohany ny hitanao faharoa fatelo faefatra ny fadimy vao tazominao sa misy kajikajy efa natao hoe lao aloha efa ato vao atao ty zavatra ty de ty todika kely tam'le teo hoe avy amin'ny Mali ty zavatra ty de ty mahagaga raha ataontsika avy amin'ny Mali io taizany nidirana io de izy ampisava amin'ny sistantsika io izavy ny tompona andraikitra ao averiko ihany zay de raha niditra teto io de ivoaka teto indray io de iza ihany ny tompona andraikitra ao zay le izy zay ndako hoe zavatra efa natao le izy herinandro le izy efa nisy herinandro le izy nandeha no hoe hoe Madagasikara veto Madagasikara sisy ny teny hoe avy amin'ny Mali firy andro aty aoriana avy amin'ny Mali tampoka zany tady hevitra zay hoe vao nahita hevitra irovatena aloha hoe aleo aloha atsipy amin'ny Mali ty de raha avy indray hita eo fa avao le valitenina valo io ny tena hoe avao i marina rehetra eny ary zay ny makasika ny resaka hoe volamena iny a zay isan'ny vao malaza moa zany amin'izao fotoana izao sady maresaka fa fambaraka ho an'ny Madagasikara aloha zany zava-misy am'izao fa de etsika vahoaka malagasy miaraka mahita sady miaraka mitazana hoe tazana vetsika am'ty raha ity ny zava-misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny resaka social bahoaka tiako asina resaka kely satria arahantsika mahita fa miakatra de miakatra ny vidin'ny PPN indrindra fa ny vidim-bary moa zany am'izao na de fa nilaza zany fitondram-panjakana fa de hoe anafatra vary zao taona tsika miena ny vidim-bary tsy maintsy 500 ny vidin'ny vary eny atsena atreto aloha zany de mefa misy tafakatra 800 ny kapokana vary amina faritra sasany eto Antananarivo am'izao fotoana izao am fotsy miakatra zany jerentsika le izy hoe ahoana fomba fahitanareo ny antony tena mahatonga zay hoe mety tsy manana vahaolana maharitra mihitsy ve le fitondram-panjakana zany mahalona ny ty resaka ty satria mahantra ny vahoaka tena marina raha mijeritsika de oeraoera be da be to de mahitsy be amin'ny teny an'izay satria ny tenenako an'izay hoe oeraoera be da be de zao rahantsika malala fa fotoana anankiray miakatra ny vidim-bary midina daholo ny tompona andraikitra isatrokajiny ampidino sao de zao io fa iza le mesure d'accompagnement an'izay resa be fotsiny ve ny resahana fa tsy tena mifantoka ao anatin'izay raha ny tena marina nge raha ny vola misy eto Madagasikara tokony afaka tsara manampy ny sosialim-bahoaka fa matoa miakatra ny vidim-bary ary tena izany tsy mikekeka am'izao na ny teo hoe manam-bola ary de mikekeka manoloana ny zavatra misy hoe 700 zao ny kapoaka amin'ny vary vitatsika malagasy fe zany ary rary ny sika raha faharoa amin'ny farany zany hoe le farany moa mbola tsy fantatry hoe tena misy ve le farany sa tsika ny tena farany fa tena mahantra sika sahirana isika inona mahatonga an'io tsy famatorana mahatonga an'io averiko foana zay tsy famatorana zay satria raha matotra tsara tsika mpitondra ao anatin'izao fahasiarana amin'ny vahoaka zao tokony vaovany ny olana io zao isaky mandeha zany de zao fa 700 ndray ny vary de rovina ndray ny hidina ny tompona andraikitra isatsokajiny ataovy 500 le oeraoera ny lasa aloha de any ka lasa kopaka mbava fotsiny tsy misy ny fanantanterahana hatreto aloha zao tsika mijery hoe 500 misy vary farany aiza io sa rehefa vita an'izay fahasiarana amin'ny vahoaka zay vao ity ny vary de anaovana zesta makery sy makery tokony zao amin'ny fahasiaranana zao no omena ny vahaolana mba ahafahan'ny vahoaka malagasy miaina tsara ny tsy fandripalemana misy nefa ny vidim-piainana miakatra hoay zary reto vahoaka malagasy reto zokorivo ahoana ny fahitanao an'izay hoe mba manahoana ny kapoaka ambary iny aminareo avaradrano iny mikaikika daholo ny olona satria foto-sakafo malagasy io vary io taloha io vary io raha hoanina maraina atoandro riva am'izao fotoana ny akamaroan'ny vahoaka malagasy atoandro ihany mihinana sisa maraina vitavitaina kely amin'ny ranomafana dité kafe zay zavatra tsotsotra eny eo indrindra ny mahagaga tsy inona satria teo aloha izy ny tabataba ny fitondram-panjakana hoe 500 sy 500 ny kilao de zay foana ny fahavoazana taitra amboalohany de taovy an'izao io vidim-bary io de marina lazainy namana tatsy hoe tsisy mesure d'accompagnement ampirana amin'le izy fa de tenenina fotsiny le izy de tsy hita hoe ahoana marina sady ny mahagaga de tsy mampety azy de ity le vary nge ny vahoaka malagasy rehetra ny mihinana an'io vary io efa tsy ny sasatsasany manao fanampiana ry zareo ao amin'ny fitondram-panjakana de tsy mahaseka akory le vahoaka malagasy rehetra le izy raha ataoko ary hoe tsy nirera ataoko hoe reo sahirana reo tena sahirana ny tena sahirana ary ataoko hoe ny eo amin'ny 300 ny angamba mety azo an'io de lasa olana le izy na eo amin'ny fiarahamonina ary le izy lasa olana indray le izy amin'ny fiarahamonina satria zareo atombadika na zay tsy nahazo de lasa olana ho azy le izy eo amin'ny fiarahamonina fa eo indrindra ny hoe
fantaina hoe ahoana marina no fahitanareo an'ny fitondram-panjakana amin'ny sosialim-bahoaka vidim-bary io dia na tsotra be nga mavaly teny avaliko an'ilay izy dia izao tsy lara-pahamehana tsy mahamaiky ny mpitondra firenena ankehitriny a izany vahoaka malagasy zany satria ny zavatra tena ilain'ny vahoaka indrindra no atao tsinitsinina tsy rarahina mazava-be zany fa zava-dehibe aminareo mpitondra ny vahoaka malagasy fa io iarahantsika mahita io ny zava-dehibe aminareo dia io foana nytohizanareo dia zay nytaoko hoe lasa tsy fitiava-tandrazana ntsony le anareo a fa lasa fitiava-tena sy fitiava-namana sisa fa mba aza vela hitroatra ny vahoaka izay nga mba nitenga aza vela hitroatra ny vahoaka madinika fa raha ny vahoaka madinika no mitroatra tsy ho zakanareo izay zavatra zay tonga de zay ngamba nidirantsika ao anatin'le resaka fampianarana satria isan'ny herinandro nafampana ny herinandro lasa teo iny a niarantsika nahita ny fitokonana izay nataon'ireo mpianatry ny ENS tetsy ampefilo tsy teo ampefilo ihany fa saika hoe manerana ny Madagasikara satria nisy tany Tuleara nisy tany Diego a mahakasika ny resaka fitakinana nataon'ireo mpianatry io ianao zao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ahoana ny fomba fahitanao a ny famahany fanjakana ny olona reto mpianatry ny ENS reto rahantsika malala raha resaka ny ENS io jerena tsy vao zao io olana io fa io fa olana fa ela io fa ny magaga dia misy foana ny zareo ny lahara-pahamehana fa le tena tokony lojika tsy mandeha marina be ny fitakin'ny ENS iza no fanina ho mpampianatra tsy zareo fa ny magaga rehefa tonga ny fotoanany a dia izareo atao akilabao fa ny rahantsika malala fa olona hafa amin'ny recrutena ary maka matetika ary tatoato hoe reto mpampianatra frama recrutena fa mahititsika fa misy olona tsy ao anatin'le maître frama akory de fa voaray de io zany a rahantsika malala ny zavatra nisy fa tsy ny fanjakana dia manampitsofina amin'ny zavatra tokony atao fa any amin'ny zavatra tsy tokony atao foana izy no mitikitikina ary eo mahatonga ny olana ary araka ny teny teo raha hitantsika zao ny tetsy ampefoloa namoaka ny zareo mpianatra ny ENS fa efa nisy zavatra mifanarahana hatramin'ny 2019 fa manjaka ankehitriny le izy tsy nisy ny fanatanterahana mitovy an'le vidim-bary teo ihany le izy ka eo no mampalahelo hoe jerevo le lahara-pahamehana ary izay efa nangataka tamin'ny androny hoe atao vola teknisianina tsara mahakasika amin'ny fanabeazana ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana fa indraindray le izy a olona izay namanamana sy ekipekipa zany moa de ino no atao parasuite avany a de tsy malala atrimo sy avaratra mahakasika amin'ny fanabeazana ka any rehefa mandray fanapa-kevitra de miazoazo ary izay mamotika ny fampianarana eto Madagasikara. Andriamatorivo io indrindra hoe raha tiana androso ny firenena iray dia vaizany no lafiny voalohany tokony jerena mino fa mitovy jery amiko daholo amin'ny lafiny fampianarana ENS zany fanofanana olona ho mpampianatra dia eo zao vao maheno an'izany ary amin'ny maha-olo-pirenena tsotra ny tena dia maheno hoe zany ny zava-misy ao anatin'io setra ny fampianarana io reny nandeha ny ataoko hoe fampidirana an'ireo frama ho mpiasa-panjakana tsara le izy tsy izy teny aloha hoe ratsy le izy fa tsara le izy fa kay ve tao ambadika tao eto zany zay vao mahita hoe mbola misy kay ny lahara-pahamehana kokoa no ilay frama nampidirana mpiasa-panjakana fa reo raha nisy ny teny zay efa sortant 2017 2021 tsika zao a mbola tsy recruté zay mbola tsy miasa zay mbola tsy manao inony zay aiza oaiza am'zany fa aiza mitantana ao anatina ministera ray olona navita fiofanana teo aminao ary tsy hitanao hoe aiza ny tokony ho asiko an'ity fa olona hafa reny ampidirinao ary de izay indrindra sady tamin'ny fotoana iny de nisy nihetsika iny moa zay azo lazaina fa hoe za aloha de samy teny koa hoe hetsika mpahindrina nataon'ny mpampianatra izy tsy nanan-korotana izy tsy nanao inony izy fa mipetraka izy fa nahatonga le fikorotana no ny fanosiana azy a iverina anatin'ny faritra fa tsy afaka mifampiresaka taminy ny olona nisy ny fifampiresana nataony tamin'ny mpitandro ny filaminana teo zay nanaraka tsara n'iny ny tena de tena marina ny tenen'lay mpampianatra tao amin'ny ENS tamin'ny fotoana iny zao no napetrany tamin'le mpitandro ny filaminana raha ianao ve ozy izy no voatotoana ny zonao zakanao ve zany izy izy fa izao ozy izy le izy ianareo polisy na zandary anareo mpitandro ny filaminana manao fiofanana heritaona vo mivoaka nareo tonga de mahazo posta tokony nareo de lasa recruté ho azy fa izahay ozy izy olona teneny mihitsy zay manam-pahaizana
afaka baky zahay afaka fanadinana zay a mbola nao concours zany hiditra teo a vita ny 5 taona teo a mbola tsy mahazo poste zay kehitriny vita ny 5 fianarana tao amin'ny UNS ny ampy 3 taona efa 4 taona 7 taona 7 taona zany mbola tsy anasany olona nefa nahavita fianarana eo amin'ny sehatra ny fanjakana zany hoe fanjakana ny tokony prioriser azy hoe izy avy nareo le vita tao a sekoly be dia be eto e tsy njara le izy dia alefaso le izy hoe enao ary jerevo marina le lahara-pahamehana fa marina zay lazaiko hoe marina le izy hoe maninona ny rehefa resaka mpampianatra dia atao tsinitsinina rio a tao amin'ny fitondrany ity tany aloha tany resaka fampianarana iny dia ohatran'ny kilalao ngamba fieveran'ny zareo an'io dia misy resaka raha mandinitsika isa-taona zany teto a natr'izay tamin'ity fitondrany ity nisy tabataba foana ny resaka fampianarana zany hoe tsy afadoza tompona andraikitra ao amin'ny ministera io mihitsy ve tsy mahafehan'ny asany sady efa tsy firarina tsoditra ao an'le sehatra ny fampianarana le izy zareo atsy angamba mety mahay an'izay hoe inona marina ny zava-misy satria mino fa efa nisy fitakinana ataon'ny zareo tao dia hitantsika hoe tsy miraharaha ve zareo sa tsy hainy mihitsy le taranja ka zay indrindra mantsy hoe hatramin'izay taona 2024 iny nakaty tokoa ny a tsy afaka romoromo mihitsy io ministeran'ny fanabeazam-pirenena io asa aloha hoe inona tokoa ny tena antony a tao ny panier garni vadika an'iny resaka bonbon sisety iny zao ny trangandray ty fitina sujet ty tsy andany ihany keo fa mbola mahakasika an'izay resaka fanabeazam-pirenena zay ihany a misy an'le resaka pascoma am'izao fotoana zao isan'ny olana be ihany koa mampiteraka fisavorovorona na eo amin'ny mpampianatra na eo amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa ahoana fomba fahitanareo an'io resaka fanapahan-kevitry ny fanjakana io izy moa zao vaovao tena somary nataitra le izy moa mbola tsy officialy fa efa mandeha ihany zay resaka zay mahakasika an'izay pascoma zay a misy ny efa naray an'izay ary mino moa matoa misy mahafamaray an'izay zany de fa izay le zavatra misy ihany ny mahagaga ay avy hatramin'ny pascoma 0 ariary izay tena antoko ireo akizy ireo tsy ny fanaovana EPS ihany ny ilaivana pascoma fa na ny toerana miala amin'ny ao an-trano izy mankany ampianarana de efa ny pascoma ny tompona andraikitra voalohany amin'izay fa ohatrany gaga ihany zany maheno an'izay foanana ny EPS fa atao teoria fa tsy alotsony ny pascoma mahavariny zany a nga ny pascoma ihany no andreketa ny EPS ihany ny andreketa amin'ny pascoma fa ny fandehanan'ireny ankizy mivezivezy na makany ampianarana mody sy ny any atokotany-pianarana de eo le zavatra napetrakitsika teo hoe tena tompona andraikitra marina ve amin'ny sehatry ny fanabeazana marina le tompona andraikitra ao ministera sa olona napetrapetraka fotsiny iandraikitra fotsiny amina zavatra tsy fantany ka eo a mitodika amin'ny tompona andraikitra ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana hoe mila mijeritsika inona ny tokony atao manoloana ny zavatra misy satria simba tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara mijery zao tsika somary miditra lalakely eo anatin'izay a namana Germain hoe mijeritsika ny sekoly mpanjakana amin'izao sureffectif tsika mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana fa raha mijery any amin'ny sekoly mpanjakana tsika fa mifampisisika ny aseo amin'ny télé moa zany de tablu tsara be de olona anankiray fa andao tsika tena hidina sur terrain hoe ahoana ny effectif any anatin'ireny sekoly mpanjakana reny tena mampalahelo satria efa misy hatrany amin'ny 75 anatina salle de classe anankiray nefany a mahagaga ao anatin'izay sureffectif zay a sombaina tanteraka zeto moa somary miditra kely eo anatin'ny école tsy miankina sombaina tanteraka zany école privé zany satria ny zavatra rehetra zay mahakasika zany école privé zao de asorona tsikelikely teo zao tamin'ny heritontsika zao de fa nisy ny fanambarana fa tsy misy tsony zany subvention zany mandeha zao ny programme efa somary ahiliky le école tsy miankina de hoay zary ny fanabeazana eto Madagasikara ary ambe tena iteneninay de ny hoe ny privé de manana anjara briky ngeda be eto Madagasikara ny sehatry ny fanabeazana ary eo anatin'izany fanombanana zany école privé zany am'izao koa zany hony de efa misy mamina vina any hoe andao ampandoavina vola ny fanatanterahana nyreny sujet sy ny tariny reny zany amin'ny examen officialy za ve tompoko tsy fanaovana tsinotsinona ny école privé ny fanabeazana mihitsy ny tenenao anatin'izay hoe ando sarany koa ve zany ny mpanala CPE tsy haiko aloha zany hoe de zavatra tokony lojika ve zany ary zany tokony anjara boriky ny fanjakana fampandehanana zany fanatanterahana ny examen zany engany eka tsy ho tapaka zay hoe zay marina no tanterahana fa
tena mampalahelo raha izany ny zavatra misy. Eny ary mrosoatranotsika angamba ao anatin'ny adihevitra manakambara ve izy rivo amin'ny tsy de misy ambarabe amin'iny fa nytiako lazaina fotsiny hoe fitenenana io anatin'ny vatana tomady ny misy ny saina matsilo. Inona mahavatana tomady? Vatana miasa. Ampiasaina io vatana io amin'ny alalan'ny sport. Ka raha atao teoria ny EPS tsy saina matsilo tsony zany ny fampianarana de vao itotongana indray zany ny fampianarana eto amintsikako. Satria ny EPS zay tena ilain'ny ankizy fitaizam-batana mba tsy hareraka an'le saina mba misy ny hoe eto manao an'ny karazana matiera rehetra anankifito safiry de eto mba misy ny EPS mba tsy hahavizaka be an'le saina fa zao zany le saina lesona teo ary tsy hay de mbola ho vesarina ny teorian'ny EPS indray de tsy haiko hoe mety hoe zany fitantanana zany fa raha amiko manokana aloha za tsy mahay le fitantanana ao amin'ny tseatry ny fampianarana de hoe izay hoe tsy mety zany. Eny ary mahakasika ilay resaka kery any atsimo no amaraparanantsika ny adihevitra satria mihazakazaka be ny fotoanantsika hatramin'izay fitondrana ny fandimby teto de angambontsika tsy de naheno loatra hoe kere maty ny any atsimo hoe fa tamin'ity fitondrana ity no tena nisongadiny zay resaka hoe kere any atsimo izay. Amin'ny fomba fijenareo tsy miangatra hoe inona ny mety mahatonga hoe tsy niomana mihitsy ve le fitondram-panjakana ity ve sa hoe le teti-bolana tokana ho am'izay mihitsy tsy misy satria anareo zao isany nanao fanampiana le tany atsimo indrindra ny tanora tiako Madagasikara tiako resahana eto nanao an'izay fanampiana tany atsimo zay fahitanareo an'le izy hoe tsy niomana mihitsy ve le fitondram-panjakana zany. Ya voalohanteny manararoatra kely ihany namana Germain misaotra an'ireo nanolo-tanana tao anatin'izay fanampiana ho an'ny kere teny atsimo zay sambatra tokoa ny manome noho ny mandray ary rehefa name rankopo izy de tena fa zava-dehibe zany any an-danitra ny valipiti avy any an-danitra ka isaorana be da be ireo nanolo-tanana mametraka le fanontaniana ianao hoe tena tsy niomana ve tena nahitsika ny tantara nisy teto Madagasikara fa nisy foana ny kere fa zao tsy ohatry zao zavatra mitrango zao satria raha mijeritsika zany ny zavatra misy any amin'ny faritra atsimo nareo moa namana Germain tena nidina tany any toerana mihitsy nahita ny zavatra tany fa mampalahelo ary tena mahontra ny zavatra misy tany de eto zany de tena raha dika zany le izy de arak'le niteneniko teo aloha teo hoe ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia variana amina zavatra zay ny mahafinaritra fa tsy ny mahasoa satria araky ny jerentsika zany zao hoe maninona hatramin'izay nisy ny kere fa tsy ohatry zao raha neniny vaovao satrika tamin'ity herinandro ity efa betsaka ny maty mampalahelo mihitsy zao anaky efatra ny heniko hoe maty jereo an'izany namana Germain hoe efatra ny maty tsisy dikany ve zany reo fatin'olona reo nefa ny atandrevaka ataon'ny fanjakana no mahatonga an'izany ary tena teneninao teo hoe tsy niomana mihitsy mahakasika an'izay kere zay fa raha niomana atao anatin'ny kere de mitovy amin'ny fitondrana amin'ny fanesy teto hoe nisy ny kere fa voava foana ny olana ary ny tena marina reny moa zany nanao tohadrano ny filoham-pirenena teo alohan'ny fandimby de hoe io ve hinanakaniny io ve de zao nefa ny rahantsika malala fa ilaina ary tena ilaina izany tohadrano zany mba ielana an'izao zava-misy zao ary ny fanampin'izay mila mandiny tena ny fanjakana mpitondra fanjakana rehetra amin'izao fotoana zao hoe fa maninona kay mitranga daholo ny loza rehetrarehetra amin'izao mila mandiny tena satria tsy nisy ohatry zao ngamba ny teto Madagasikara ty misy anankiray de voavaty olana anankiray ty de ty indray misy vaovao vita indray zany ty kere ty de inona indray ny zavatra misy Janoary Andriamatorivo marina hoe ny kere fa nisy foana teto amintsika hatramin'ny mbola kely ny tena de mahina an'izany hoe kere ny any atsimo tamin'izany hoe tsilon-draketa no an'ny olona any atsimo fa hatramin'izay tsy haiko hoe ny mpitondra teo aloha zany mbola azo lazainy hoe nahita hevitra na iny fe na inan'ampy na nitady vahaolana teny ihany na nampianan'ireo olona tany atsimo ireo fa ny olana tamin'ny fitondrana ankehitriny ny olana amin'ny fitondrana ankehitriny de mety zay nahatonga le EPS natao teoria teo le teoria haindry zalahy tena hainy io aloha hoe tsisy teny hoe tsy mahay teoria io fa ny pratika ny fitondrana ankehitriny tena zéro fa raha teoria aloha reny rahantsika mahita reny daholo ny ataontsika an'izao patati patata oy fa aiza daholo ny fanatanterahana an'le izy reny ny filoha teo aloha raha Janoary mampianana nao an'le tohodrano be tany iny tao anatin'ny fampielezan-kevitra iny tapatapain'ny fitondrana ankehitriny mihitsy hoe lahara-pahamehana ve zany ny vahoaka zao ve zany zao le izy valitsika lahara-pahamehana ve le izy sa tsy lahara-pahamehana izy ny tokony hitsitraka le izy raha hainareo nakasitraka ny vitany teo aloha
nareo nge nahazo tombony zao e tsy ohatrzao nkirera ny toizanareo ny asany teo aloha fa ny anareo a ampipody izy toerana loatra na mety ary ny ataon'ny sasany a tsy tiako rakoto de fa tsy mety zay ataon'ny rakoto rehetra eny ary tapitra ny fotoanantsika teny famaranana avy aminareo amin'ny rahalahy manana 2 minitra ya eto am-pamaranana de mbola mitodika ny fitondram-panjakana jerevo ny mahasoa amin'ny vahoaka jerevo reo adidy a zay nametrahan'ny vahoaka anareo fa araky ny tenen'ny namana teo hoe raha ireo vahoaka reo no mitsotra raha ireo vahoaka reo no mijoro a satria ireo no lazainareo fa nametraka anareo fa ho avy reo a animba anareo dikan'izay a jerevo ny vahoaka malagasy jerevo reo olona zay tena tsy mandady rary ny araka arabaky teny a jerevo reo olon'ireo satria ireo olon'ireo a no anehoana ny fitiava-tanindrazana karaha tena tia tanindrazana marina ianareo a de jerevo reo fa araky ny teneniko teo hoe raha reo no mitsotra na reo no mijoro a de angambany a fotoana fohy fotsiny de tsy otsononareo dre matorivo voalohany aloha de mitodika amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny vahoaka malagasy maro anisa ozy izy nareo zay tamin'ny vokatra ofisialy vahoaka malagasy maro anisa no nametraka anareo teo amin'ny fitondrana de mahagaga fa tsy raharainareo zao le vahoaka malagasy maro anisa ny fidinareo fa mihinana tao an'izany lay vahoaka malagasy na dia averiko foana amin'ny mpitondra eto amin'ny firenena rehefa miteny a ohatra zao a atao fitantanana mahitsy a fitantanana mazava mangarahara ny fitantanana amin'ny firenena ary jerevo marina ny vahoaka malagasy a jerevo ny tena sosialim-bahoaka malagasy a fa ny miaina amin'ny tokony ho izy a sy amin'ny zony nge zany zony ny vahoaka malagasy ny sitraka an'izany satria izy ny tompon'ny arena rehetra eto Madagasikara nareo a napetrany fotsiny hitantana de tantano araky ny tokony ho izy le izy de mitodika ihany koa amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka mampaherentsika amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao satria mafy de mafy ny henantsika vahoaka ary rahantsika rehetra mizaka le izy fa de mahereza indrindra fa mitodika ihany hoe mahaisitsika mijery rehefa tonga amin'ny fotoana rehetra tokony aizantsika maneho ny safiditsika na ny amin'ny any amin'ny fokotany io a na any amin'ny commune io na any amin'ny rehetrarehetra io rehefa mahakasika ny fiainan'ny vahoaka malagasy a fa isika ihany mametraka tantara tsara na tantara ratsy a ho antsika vahoaka malagasy mankasitraka tompoko eny ary tapitra ny fotoanantsika mankasitraka anareo a nanaiky ny fanasana teto amin'ity fandarana ity tsara apatsahivina ho anao mpijery sy mpanaraka ny fandarana atrany moa fa andrimatoa razanadrakoto heriniaina silofo izay sekretera général ny fikambanany mpampianatra sy ny tale amin'ny sekoly tsy miankina eto analamanga no vahintsika teto a teo ihany keo andrimatoa rivo harivelo ramanantsoa izay olo-pirenena tsotra fa mpanaraka ny toedra ra-pirenena nanaika izay naneo ny hevitra teto amin'ny fandarantsika izay mankasitraka ny teknisianina isorana ny ekipa rehetra nampita mivantana izao fandarana izao veloma tompoko